Fakana aina heartfulness relaxation. Ny akamaroantsika ankehitriny dia miaina ao anatin'ny adi-tsaina mitaiza. Makange iray minitra hijerenao ny tenanao. Raha mandinika tsara ianao dia mety ho hitanao fa mienjana na tsy mahazo aina ny faritra sasany amin'ny vatanao na ny sainao. Mety mila mampitony tena ianao, miala sasatra ara-batana na mampitony ny hozatrao. Ny fakana aina heartfulness dia fomba tena tsotra anaovana izany. Tena manampy tokoa izany rehefa atao alohan'ny firenena-panahy ary manampy antsika hanomana ny dia ao anaty. Afaka manao izany ho an'ny tenanao ianao na mitarika ny hafa amin'ny toromarika hanampiana azy ireo haka aina. Mipetraha tsara ary akipino masinao miadana sy moramora. Hanomboka isika amin'ny ratsan-tongotra. Ahetsiketsika ny ratsan-tongotra. Ankehitriny dia mahatsapa fa tony izy ireo. Mahatsapa ilay hery manasitrana avy amin'ny tany miakatra makany amin'ny tongotrao sy ny kitro kelinao. Koa hatreo amin'ny lohalika dia tsapa fa miha malefaka ny ranjo. Tsapao izao ny herin'ny fanasitranana manetsika ny tongotrao mampitony azy. Mahazo aina ny fenao. Avelao azo aina tsara ny andilana sy ny vavony. Avelao azo aina ny lamosina. Manomboka eo ambony ka hatrany ambany dia tony ny lamosinao manontolo. Avelao hazo aina ny tratra sy ny soroka. Tsapanao fa toa mitsonika ny sorokao. Miha malefaka ny ozatra tsirairay amin'ny sandrinao. Ary koa ny tananao hatrany amin'ny ratsan-tanana. Miha malefaka izao ny ozatry ny tendanao. Ary manaraka ny fahatsapanao dia ampitao makany amin'ny tava. Ampalemy ny valano rano. Ny vava. Ny orona. Ny maso. Ny laka-tsofina. Ny ozatry ny tarehy. Ny andrina.
hatrany an-tampon-doha. Tsapao fa milamina tanteraky ny vatanao manontolo. Sikaneo ny rafi-batanao hatrany ambony ka hatrany an-tongotra, ary raha misy ampahany amin'ny vatanao izay mbola mienjana, marary na tsy salama, dia maka fotoana kely hanasitrika izany ao anatin'ny angovo-tany manasitrana. Rehefa vonona ianao dia alefasan'ny fo ny fisainana. Maka aina kely eo. Mahatsiarova ho roboka ao anatin'ny fitiavana sy fahazavana ao am-ponao. Mitoera eo amin'ny fitoniana sy fanginana, ary dia rentsika tsikelikely ao anatin'ny tenanao ianao. Mijanonao rendrika mandritra ny fotoana tianao, mandrapahatsapanao fa vonona ny hivoaka ianao.